Madagasikara miantso ny mpikatroka rehetra tsy hanaiko atao fitaovana amin'ny fanavaozana saritsary ny lisam-pifidianana. Fivoriany anteny mera rotonta fomba sisa fa tsy hisy fiantraikany amin'ny vahoaka. Firenena malagasy mahandry ambony ny arena. Alatsinainy fa 17 ny volana oktobra ny taona 2024 faltafahoana aminao indray ny tenako anatin'ny fampahalalam-bavao ny MBSR amin'ity takariva ity. Manolotra ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasana ohatra ianaraka ny fotoanan'ny vavao hatramin'ny farany. Araka ny efa narahantsika tao anatin'ny lohatenim-bavao teo dia nanamafy ny fanamarana izay efa nataony sabotsy lasa teo ho an'ny androany ny antokotiko Madagasikara fa tsy miraitsy kombakomba amin'ny fanavaozana saritsary ny lisam-pifidianana miseho ankehitriny. Ka miantso ny mpikatroka rehetra ihany koa ny birao politika mba tsy hanaiko fitaovana politika amin'ny fanatanterahana refondre saritsary amin'izao ity. Fanadiadiny Germano Menjanahary sy Tokotry Marla. Miantso ny mpikatroka tiko Madagasikara rehetra manerana nosy ny birao politika tim mba tsy hanaiky atao fitaovana amin'ny fanavozana ny lisam-pifidianana izay ahatazanana tsy fahatomomanana. No mariny sekretera jeneraly ny antoko fa tsy mandrara ny olona iditra ao anatin'ny lisam-pifidianana akory ny antoko. Saingy tsy iraitsy kombakomba amin'ny saritsary ny fanavozana ny lisitra. Dia nanao an'izay comité de vigilance zay anara-maso ny zavatra misy any amin'ny fokotany. Inona ny zavatra misy any amin'ny fokotany ankehitriny mbola marina ny fokotany ary tsy manana fitaovana akory hoentina manao an'izay recensement zay. Ary ny tsy fahamatorany ireo agent recenseur mandeha eny anivon'ny fokotany any koa manao ny recensement dia ahitana lesoka be dia be zany. Hitantsika koa moa na ny guichet unique mahakasika ny jugement supplétif ary mbola tsy mipetraka akory ankehitriny ary tsy manaraka amin'ny fenitra tena tokony hoentina manatanteraka azy. Ka manamafy zany zay eto ny hoe kitoto io lisam-pifidianana ataon'ny seny izao io ary tsy afahan'ny rehetra mandray anjara mihitsy. Ary ny anamafisiny eto dia ny antso natao tamin'ny mpikambana rehetra ao anivon'ny antokotiko Madagasikara. Tiako ny manamarika an'izay hoe izay tsy manentana ny olom-pirenena tsy soratra anarana ao anaty lisam-pifidianana fa manentana ihany koa izay ny mpikatroka tim rehetra tsy ho raitsy kombakomba amin'ny fandrafetana ny lisam-pifidianana io satria inona ny antony voizina zany amin'izao fa hoe ny antoko mpanohatra lehibe ny antoko tim dia manaiky ny lisam-pifidianana io ary dia mampiasa zay olona eny anivon'ny fokotany eny tsongotsingainy eny le olona fitahana fotsiny dia reny ny anarana hoentina hoe miara-miasa amin'ny antokotiko Madagasikara. Ary zay ny nanaovana fanambarana amin'ny fomba ofisialy mihitsy ny hoe zay tsy ho raitsy kombakomba amin'ny lisam-pifidianana io satria fantatra mazava hoe lisam-pifidianana kitoto no atao eo ary fantatra mazava hoe tsy manaraka ny fenitra araka ny tokony ho izy mihitsy dikan'izay tsisy fifidianana madio mangarahara eken'ny rehetra eto amin'ny firenena raha io fomba fiasan'ny seny io no atao. 12 andro aty io ariny isika ny akabeazan'ny fokotany akoatra n'Antananarivo renivohitra mbola tsisy manomboka mahazo anto zay amin'ireo comité de vigilance ireo ohatra ny Majunga zao mahabibikely ambalavato ambalavola manga na anytanina daholo zany ary nidina teny fotony teny ny ekipanay tsisy nakariny hoentina manao ny recensement ary. Ka zay ny tiana eo amafisina zany hoe zay tsy mankatoa ary tsy mankasitraka mihitsy amin'io saritsarina refonty atao io. Ary zay ny antony anaovana fanambarana fanamafisana an'izay isorohana ny mety ho krizy andalo eto amin'ny firenena raha mbola miinsista manao an'io foana ny eo anivon'ny seny. Miantso fokoan'andom-pirenena hatrany ny antoko mba ahatongavana amin'ny tena fifidianana madio. Aminay dia ny hoe aleo mifampiaino efa hita ny lesoka teo anivon'ny seny raha ireo mpikambana eo anivon'ny seny ireo raha tamin'ny 2018 mbola tsy ohatr' izao kory ary ny olona membre tao anatin'ireo raha ny fifandraisany eo anivon'ny fahefanam-panatanteraka sy ny mpanao lalàna dia efa hitantsika ny lesoka na tamin'ny doublon ny triplon reny nanao antso zay hoe tsy mety io logiciel io satria io nefa nahitana fahifiry hatramin'izay dia mbola io ihany no ampiasaina. Nanao tolo-kevitra zay amin'ny chronogramme zay hoentina manatanteraka n'io recensement io fa tsisy voaray zany na kely ary ka aminay ny hoe aleo miresaka aleo miara-manomana ny fifidianana miarahany rehetra mandray anjara zany fandrafetana ny lisam-pifidianana zany hatramin'izao na dia fanentanana ary ho an'ny olom-pirenena zay zohan'ny antoko politika ary adidin'ny antoko politika mihitsy ny manao azy tsy amenanay zany. Ny vokany dia ny hoe na ny olom-pirenena ary manosy-botanana ny seny satria tsy atokisana intsony ny seny zany ary mba tsy hiverenan'ny krizy ny anaovana antso hoe tsy maintsy rosoana amin'ny resaka concertation nationale andaminana an'izay satria inona ny antony
na ny eo anivon'ny exécutif ary dia hitantsika tsara ny katany atao masina farany teo ny hoe ny antokotika Madagasikara hanao ny anniversaire dia ferana tsy mahazo mivoaka ao anaty toerana mifefy fa maninona ny TGV ny afaka manao carnaval eraky ny tanàna ary maninona ny TGV ny afaka mandehandeha manao carnaval eraky ny tanàna na tsy tao masina ihany azy fa maninona ny antokoty manaivory ary tsy azo atao zany ve no rafim-panjakana anomana fifidianana dia zay ny antony antsoina hoe tsy maintsy miroso sika amin'ny resaka concertation nationale andraisan'ny hery velona rehetra anjara amin'ny fanitsiana sy fanamboarana zay rehetra tokony ho ahitsy mahakasika ny fifidianana. Raha ho any ity antoko ity dia ilaina ny fandrafetana miaraka ny lalam-pifidianana vaovao. Ny hoavin'ny Madagasikara sy ny Malagasy ao anatin'ny 5 taona ho avy no jerena mandritra io fampiresahana andatabatra boribory io. Raha ampitso no hisokatra amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimera roa eto Madagasikara. Fivoriana ara-potoana izay andrafetana manokana ny lalàna amin'ny fentetebola mpanjakana ho any taona 2024. Tsy misy teti-bola hipoaka any ambilan'ny IPAC any ambilan'ny vahoaka eto izany sy hoy nambarany solombavambahoaka Nicolas Andrianasolo raha nitondra ny heviny tamin'ny mpanao gazety ho any androany Germano Menjanahary sy Tokotry Marola Atrany. Tsy vao androany no nisy ny fanapahana sy fandrafetana ny teti-bola mpanjakana teny anivon'ny antenimera-pirenena saingy inona ny tombony azon'ny vahoaka malagasy. Io no nambarany solombavambahoaka ny Madagasikara izay voafidy tao amin'ny distrikany Betroka androany. Vahoaka mijaly sy sahirana amin'ny lafiny maro no tazana ary tsy ponina ndreny vohitra ihany no misedra fahasahiranana fa hatramin'ireo toerana lazaina fa ambany vohitra ihany koa. Ny ahy aloha zany zavatra diasako zao fa mbo tapetraka ao ve ny lala ny vola anaovana ny rentrée Betroka osy. Satria mazany mbo safakitana satria mbola zavatra ampelantanako ty zany ny taratasy mirakitra ny zavatra zao. Ireo teo ny laza fa hoe atao lahara-pahamena atao anampiakarana misy ny vola zay anaovana sosialy. Kanefa sosialy nataondreo sy nepaka tany Betroka. Dia salamy sisy dikany aminay any zany zavatra salamy zay. Maro ny zavatra voasoratra amin'ny solabola atao anatin'izany loha defina zany fa Betroka sisy zavatra hoe mba nipaika tany aminay. Raha fahasoratanao agnatiny ao zay hoe fanampiakarana ny fiteti-bola zay ampiasana resaka sosialy nefa sy avy ta Betroka dia iny koa zany tavadraiko amin'izao manaraka zao. Lakolosy ny mopera io teo ihany teo. Dia sy afaka hiteny zavatra be dia be aminareo fa dia hoe miandry aho hoe inona no ataon'jareo koa fa dia mijery satria zay ao ampy anay zay 3 taona ampijalen'jareo zay. Efa 4 tao zao. 4 taona zao azako. Dia inona koa zany mbola haingo tenenao aminay ihany. Mbola hanao zavatra hoe lainga koa veny aminay. Non. Tsy azon'izany Betroka. Iny koa zany teneniko eto. Iny koa zany zavatra antenaiko eto. Akosina agneno salamy zay fa lany kiary. Raha mahakasika manokana ny fidirana ankeriny sy ny fangalarana omby nataona miaramila avy ao Bekily tao Betroka ny herinandro vitsylasa izay dia nambarany ity solombavambahoaka ity fa efa mandeha ny faladiadiana momba izany saingy namafisiny kosa fa asan-dalo nataon'ireo miaramila ny raha ny solombavambahoaka IRT voafidy tao amin'ny distrikany Bekily niditra tao amin'ny distrikany Betroka io. Amin'izao zany le ombin'olo zaraina amin'ny sy amin'ny ato ny sy amin'ny ato tsy misy an'izany hoe fakatoavan'ireo zay mpisara managna fahamarinana ny andanina ny akinana hoe izany desy izany marina zay ny lalàna mako zay tsisy an'izay zany izy fa dia sahala amin'ny hoe araka ny teny tamin'ny taloha zany dia hoe asan-dahalo ny atao amin'ny mpitandro filaminana sy ny deputeny Bekily zay tsy afaka ilany io. Zay ny nanao tradition zareo tokony raha ohatra ka tena hoe nanao zavatra legaly zareo dia tokony namoro olo reo hoe amin'ny vavarano manontolo hoe io omby tratranay io hitanay netavanay omby halatra mivory daholo reo manontolo dia hijery asika hoe nefa sy avavy dia azaraina le omby fa mbola mandeha izy satria mety misy litige zao ne izy eo misy litige satria be dia be nilaza hoe omby ray ve fandombognan'olo terina efatra nefa omby ray dia fa hitanao zay fa hoe misy kidamatra zay presque raha ataonay amin'ny tanàna misy anay agny amin'ny faritra misy anay simsim ty maro ny olona zay fa very fananana moa zany dia misantsantika ambon'olo fahatany fotsiny dia ka zay zany ilaina fitandremana amin'ny akety atao zay zany ilain'ny procès verbal zay zany ilaina hoe raha vita ny akety ny andany sy ny akinany dia rehefa ny amin'ny fisarana le izy dia mpisaramisana mamoaka didy hoe rana tokoa ny tompony omby na rana koa tompony omby zay ny lalàna fa tsy le hoe ataotako amin'ny saha fotsiny fizarana omby zany. Nanamafy ihany koa ny tenany mahakasika ny fitondrantena ny solombavambahoaka manoana fitondrana izao fa tsy mendrika toetrana solombavambahoaka ny fihetsika izay miseho ankehitriny. Miditra amin'ny herinandro fahatelo isika amin'izao fotoana izao mahakasika ny raharaha fitaterana azo sarobidy na palisandra nataona solombavambahoaka miaradia amin'ny fitondrana tao Ambatondrazaka.
raha ny fampitam-baovao voaray dia efa eny anivon'ny Bianco ny rara ka andrasana ny toy ny fanadiadiana avitra Solondraibe sy Andrakody Malala. Ny 9 Oktobra niparitaka ny taratasy misy fitomboka mena izay avy amin'ny anaran'ny solombavambaoaka volomboasary voafiditra tao amin'ny boriboritany faharoa. Milaza ny fanomezan-dalana ny fiarany hitatitra azy sarobidy palissandre mandritra ny fotoana tsy voafetra. Ity taratasy ity dia nadika ny mpanara-baovao fanapara-pahefana tsotra izao ataon'ny solombavambahoaka. Raha ny fampitam-baovao avy eo Moramanga ny alakamisy teo, nosamborona ary voatazona vonjomaika ao amin'ny fonjabe Ambatondrazaka ilay mpamily nitatitra ireo hazo sarobidy miisa 450 ireo tamin'ny fiaran'ity solombavambahoaka ity ihany. Raha ny ango-baovao noraisiny teo anivon'ny Bianco na ny Braoma leo tena miady amin'ny kolikoly dia ny herinandro lasa teo izy ireo nandray an-tanina ny rarà taorian'ny fitorohana samihafa, izany hoe herinandro taty aoriana. Raha ny ango-baovao hatrany dia nisy ny fakanam-bavany na fanadihadiana natao tamin'ity solombavambahoaka voatontonona anatin'ilay taratasy ity ary anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny eo anivon'ny Bianco amin'izao fotoana izao raha ny fantatra hatrany. Raha tsy haivina fa tsy vao izao na enona ny anaran'ity solombavambahoaka ity fa efa maro ny fanapara-pahefana sy resaka nafana teto amin'ny firenena na voasaringotra azy sy ny vadiny. Hatramin'izao dia tsy hainona resaka mazava sy toy ny ireny rara ireny. Mitohy hatrany ny fampisehoan-kery ataon'ireo solombavambahoaka avy amin'ny volomboasary. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny hoe aiza ho aiza ny fampiarana ny lalàna. Mitovy ve ny rehetra samy misy heverina ho ambony lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena ka mahatonga ny raharaha toy izao mitohy hatrany. Andrasana mitohy ny raharaha mikasika ity fanaovana tantely afadrakitra ny harem-pirenena ity. Kisarisary maro no azo vinavinaina amin'ny fanapakevitry ny fitondram-panjakana mandany Latsabato misafidy ny fanameloana ny Russie hoy ny nambarany Hugues Janson mpahay toe-karena. Tahotra no nahatonga ny fanambarana fa tsy isiny fiarahana manapakevitra tamin'io Latsabato io ny gouvernemanta hoy hatrany ny nambarany ity mpahay toe-karena ity avitra Solondraibe sy Andrakody Malala hatrany. Ny 3 Martsa no nilaza ny fitondrana malagasy fa tsy miandany an'izaniza ao anatin'ny fanafiana izay ataon'ny Russia any Ukraine. Maro ny fanehoan-kevitra nataon'ireo mpahay fifandraisana ara-diplomatika sy mpanao politika maro. Tsy azo adinoina ny famatsiana ara-tafika nataon'ny Russia any Madagasikara sy ny mbola hividianantsika amin'ny fitaovam-piadiana sy ny famatsiam-bola nandritra ny 2022 arivo teo. Ny 12 Oktobra teo, fantatra fa nanameloka ny Russia isika malagasy nandritra ny Latsabato, niarahana tamin'ny filakevim-pilaminan'ny firenena mikambana. Ankehitriny dia mandà mafy ny fitondrana fa tsy tompon'antoka tamin'io Latsabato io. Lafin-javatra maro no azo andikana io fiemorana io ary fiantraikany maro no azo vinavinaina ho ny mpahay toe-karena. Le izy zany le recul par rapport amina contrainte ny azy fa tsy recul par rapport amina réflexion anankiray. Dia izay fotsiny natahorako hoe le fialana am'le position teo ve noho ny hoe teren'ny any amin'ny tandrefana ny malagasy na ao anatin'ny firenena mikambana zany na ao anatin'ireny sehatra iraisam-pirenena ireny na mety hoe le nosy manodidina ve ao anatin'izay zavatra satria raha ohatra miaraka amin'ny Russie tsika Russie zany tena efa niteny mihitsy izay anampy malagasy haka le nosy midika zasa tsy maintsy raisika raikitra ny ady dia vonina amin'izay hoe Madagasikara dia mino fa mety hoe nahatonga andrareo ny hemotra mety ho zay le izy hoe aloha zany mifampiraraha amin'ny occidentaux ihany dia mahazo volanaovana fifidianana dia mety azo amin'ny azo lazaina hoe amin'ny resaka filaminana sy ny diplomasia le nosy manodidina fa ny anazy zany tsy mahita afa-tsy izay ahako amin'ny hoe ahoana nahatonga ny malagasy ny hemotra. Tadio fa ny Banque mondiale sy ny FMI dia eo ambanin'ny fitantanan'ny frantsay ny FMI ary ny amerikanina sy ny anglophone zany ny Banque mondiale. Ny dikan'izany zany dia tsy maintsy ireo zany no arahanao raha mbola hoe te hiaraka amin'ny Banque mondiale sy FMI zany ianao dia tsy maintsy manaraka an'ireo firenen'ireo ary mety ho zay mihitsy ilay izy hoe sao de zay fanontaniana mipetraka zany sao de ireo no miteny amin'ny malagasy hoe tsy afaka manampy anareo intsony zay rehefa tsy hiaraka amin'ny firenena tandrefana nareo mety ho zay le izy. Izy fiantraikany betsaka amin'ny fifidianana ho avy ity resaka ity ho hatrany ny fanazavana
ka antony tokony andaniany mpitondra lalina ny fanapahan-kevitra raisiny. Nanao tafa tamin'ny mpanao gazety androany ny mpisolo vava ireo olona voakasiky ny fibodona tany misy eo any Toamasina. Nisy ny antso izay nataon'izy ireo ho an'ny filohan'ny Eglizy Katolika eto Madagasikara mba hanarana ny didim-pitsarana izay efa nivoaka 17 taona lasa izay. Ramano Menjanahary sy Tokotry Marla. Fibodona tany ny fikasana anangana fotodrafitrasa ao Analamalotra Toamasina faharoa. Io no nambara ny mpisolo vava ny tompon'ilay ampahantany izay voakasiky io tetikasa ao Toamasina io. Raha ny fanazavana azo dia mirefy 4 hektara sy 500 no ampahantany misoratra amin'ny Andriamatoa antsoina hoe Be François ary efa nomeny fahefampitsarana isoratra taminy io tany io ny taona 7 sy 2000. Io tany Laredoute io dia misoratra amina société antsoina hoe Société d'exploitation agricole et forestière du Canal du Nord. Zay no any anatin'ny titre. Andriamatoa Be François rehefa nahita tany amin'ny fiandohany taona 20 tany hoe abandonné ilay tany dia nanao exploitation teo, nanao mise en valeur teo amin'io toeran'io, namboly nipetraka teo, nanao trano teo. Tamin'ny 7 septembre 2007 efa dépassé lavitra ilay 20 taona apetraky ny lalàna, efa nipetraka ny oatra ny 20 taona teo izy dia nakany amin'ny fitsarana mba raha tonga voalohany tao Tamatavy ka nangataka ny anoratana aminy an'ilay tany, tsy ilay tany manontolo fa ny ampahany ipetrahany izay ny exploiteny. Prescription acquisitive moa no anaran'ilay ady nentina tany amin'ny fitsarana. Raha ny tokony izy amin'ny raha ohatr'izay dia ilay mpangataka Be François sy ilay propriétaire inscrit Société d'exploitation agricole et forestière du Canal du Nord reo ny tokony mpiady ao anatin'ny fitsarana. Fa misy ONG catholique Frère de Saint-Gabriel izay no anarany niditra tao anatin'ilay ady teny amin'ny fitsarana koa dia nangataka hoe omena azy ilay tany. Rehefa namoaka didy ny fitsarana mba raha tonga voalohany tao Tamatavy dia amin'ny ambangovanga no teneniko dia hoe omena no Andriamatoa Be François amin'ny alalan'ny prescription acquisitive ilay tany Laredoute izay ny exploiteny teo. Ny tena mahagaga hoy ity mpisolo vava any Be François dia ny fidiran'ny fikambanana katolika iray ao anatin'izao raharaha izao kanefa orinasa hafa no nifampiraharaha tamin'ilay voasoratra ho tompon'ny tany tany amin'ny taona 7 sy 2000 io. Ankoatr'izay dia mahagaga koa ny fivadian'io didim-pitsarana io aty amin'ny taona 2020 sy 2000. Ary ny tena mahagaga koa dia izao tamin'io 27 septembre 2022 io dia nilaza ny fitsarana hoe mihemotra amin'ny 4 octobre ity raharaha ity fa tsy tsaraina androany. Zay no misoratra ao anatin'ny primitif renvoi au 4 octobre. Composition spéciale no tokony tsara azy ny 4 octobre. Rehefa lasa le olona tompon-draharaha afaka atsasakadiny dia nytelefonena hoe miverena aloha fa tsy maintsy tsaraina androany hono ity dossier ity dia nivoaka io didy io tamin'iny andro iny. Anjaratsika ny maminany hoe nidikan'izany hoe tsy maintsy tsaraina androany hono iza zany no afaka manome baiko fitsarana sahala amin'izay. Ilay tany eo tsy misy anarany katolika na sahala miteboka fanjaitra azy rehefa mijery ny titre foncier tsika. Ilay tany eo tsy tanin'ny katolika no nanaovana Andriamatoa Be François prescription acquisitive. Andeha raha isitsika hoe marina le didy hoe miverina any amin'ny 2007 zo avaiza no ahafahan'ny katolika manao fanorenana ao anatin'le tany zay tsy anazy zo avaiza. Tsy maintsy miainga amin'ny certificat de situation juridique iny no any anatin'ny livre foncier iza no misoratra ao ilay société d'exploitation agricole. Tsy katolika io fa maninona ny katolika no mitsofoka eo manorina en vertu ana inona no anorenany ny katolika eo amin'ny tany eo.
ho anaty de tsotra le izy hoe raha zany anontaniana de hoe fibotona tan'olona kosa zao e. manoloana izany dia miantso ny mpanao lalàna rehetra ity mpisolovava ity ho mpitsara marina tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona hoy ny nambarany ka olona efa nandresy teny anivon'ny fitsarana no mivadika ho resy indray 13 taona aty aorina ny voany didy mpitsarana. Teboka nisongadina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany mikasika ny ady any Ukraine ny tarafana ny tsy fahaiza-manao ny mpitondra malagasy mikasika ny resaka diplomasia fa teo ihany koa ny mikasika ny fitanilana amin'ny fanomezan-dalana malalaka amin'ny fanaovana hetsika politika eto Madagasikara. Mamintina ny fandaharana ho an'ny androany ary Nzavandrema Efa sy Mathieu Princy. Taorian'ny fivorian'ny firenena mikambana ny 12 Oktobra lasa teo ity tatitra ity no nivoaka. Sary milaza mazava ireo firenena manohana na ihany koa manameloka ny Rosia manoloana ny ady any Ukraine. Hita tao anatin'ity tatitra ity Madagasikara ary isan'ireo firenena manameloka ny Rosia. Nilaza indray anefa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta malagasy andro vitsy taorian'izay fa tsy miandany na amin'izy na amin'izy Madagasikara manoloana io ady any Ukraine io. Tamin'ny voalohany Sabaka nanao abstention, faharoa contre any Rosia. Satria ve nanao fanambarana le fédération ny Rosia amin'le ambassadeur ny teto Madagasikara tamin'ny faran'ny herinandro teo. De eto indray milaza fa tsy niconcerté ny niaraka tamin'ny filoha, ino zany diversion be da be zany e? Ino zany diplomatie kitoto zany e? Le filoha nge zany tsangan'olona e. Misolo tena Madagasikara eo amin'ny rafitry ny firenena mikambana amin'izao tontolo zao. De omena tsiny ve zany? Le solo tena Madagasikara le nanao an'le vote de inona no hanaingona sary ny MAE. Ny MAE zany zao ny bouc émissaire, ny MAE ve zany zao ny fusible ao anatin'izao raharaha zao. Diplomatie kitoto ny ataon'le fitondram-panjakana ary mahamenatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany. Aiza misy filoham-pirenena tsy ahafantatra ny position iangazena n'le firenena anankiray. Nefa fantatra fa hoe i session extraordinaire any Nations Unies amin'ny 12 Oktobra. De zay ny tenentsika hoe tena tsy ny manitondra fanjakana reto olo reto. Tena ohatrany hoe épicerie na association ny eritreretina an'le Madagasikara ranga. Akoatra izay, mibaribary ny fitiavan'ny tena ny mpitondra ankehitriny mikasika ny fanaovana hetsika ara-politika eto Madagasikara ho ny solomam-bahoaka Alain Ratsimbazafi. Maro ny hetsika efa nataony ny atokotiky Madagasikara. Tetiny faritra. Ary hitantsika zany fa sakana foana no ho hita zany toy ny tany Mahajanga sy ny tany amin'ny faritra samihafa fa zareo anivon'ny fitondrana zany izy rery zany no afaka manatanteraka malalaka an'izay atao hoe hetsika ara-politika eto Madagasikara. Izany kosa aloha dia melohanay satria raha mametraka tsika ao anatin'ny lalam-pandroenana ny hoe fahafahan'ny antoko politika zay manana anjara andraikitra sy anjara brika amin'izany hoe fanentanana andreo mpikambana ao anatin'izany antoko politika misy zany eo ihany koa ny fahafahana mifampitaiza ara-politika zay voalaza ihany koa zany amin'ny lalàna zany zay mifehy antoko politika eto Madagasikara dia hitantsika fa vohitsakitsaka sy vohososy ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Akoatra ny sosialy ny toe-karenina voaresaka tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany ihany koa ny mikasika ny fifidianana sy ny tsy fahatomombanana maro ao anatin'izao fanavozana ny lisy-pifidianana izao. Nanao fanambarana ny syndicat mpiasa contractuel eo anivon'ny Instat no ny fitakin'izy ireo tsy mety miva hatramin'ny androany sy teo anoloan'ny Instat tsindry sy fandrahonana moa no setrany raha zony no takiana hoy nambaran'izy ireo Avitra Solondraibe sy Andra Kotomalala. Tsy misy fahatamperana ny olana eo amin'ireo mpiasa contractuel eo anivon'ny Instat sy ny tompona andraikitra hatramin'ny androany. Ireo mpitarika no tena niaran'ny sazy raha ny fanazavana. Miantso ny tompona andraikitra rehetra voakasika izy ireo arak'izany. De fandroana sy mizapen'ny mpiasa telo amby telopolo, roapolo, voaroka, telo amby folo mizapie. Zany fanapakevitra zany dia sy fanapakevitra ny tale général izy samby rery fa tsy nirano tamin'ny staff tamin'ny Instat satria araka lazaina hoe sisy règlement intérieur tamin'ny Instat zay de faharoa na ny statut-ny Instat amin'izao ary tsy ara-dalàna andre matao filoha
Ianao zay milaza sy mampafantatry maneran-tany sy eran'ny firenena fa miady amin'ny injustice. Tsarary ny tompoko ny mahazo anay. Roana satria mitaky ny zo. Zay efa ny tena hatrizay hoe misy didy zady agnaty amin'ny staty ary tena nitanterahany le izy nitanterahany mpitantana ny staty zay andriamatoa tale generaly araka ny teneniny hoe reo tsy ampanareo ary sisy ilaka anareo fa tsy poniky tsiraireo reo ary izy sy miainy misy ary mbola tsy nandrainay izy nanomboky nisen'izay grevenay zay mandraky ty androany fa any amin'ny télé izy le tamin'ny 5 septembre igny milaza fa hoe sy ara-dalàna ka izy nefa tsy manana proof hoe inona ny sy mara-dalàna n'le izy le mitaky ny zovy sy ara-dalàna ary nolazainy zareo hoe agnatin'le taratasy fandroana fa agnaty nagnisaka constitution zay article 33 zay agnatin'ny constitution kanefa araky ny tenen'ny constitution koa na zany na sy zany enona ihany ny visanisa na visanisa zay tokony enona ihany ny feonay satria gn'antony zay ny atao hoe démocratie. Nao mafisin'izy ireo hatrany fa ny fanefanany knaps ny fampidirana azy ireo isan'ny mpiasa-panjakana fampitoviana ny zon'ny mpiasa no takin'izy ireo fa tsy fandrahonana sy tsindry tahaka izao. Rehefa natsona ny talian'ny staty izay voakasika dia nilaza fa tsy tantoerana ka tsy afaka nitondra fanazavana mikasika ity raharaha ity. Araky ny fantatra dia ny zomaty eo no nisy ny fandroahana. Miamienandarana ihany koa ireo mpitaky ny zony no nitahotra amin'ny mety ho fandroahana. Ratsaivina dia ny 5 septambra teo no nanomboka ny fitakiana teo anivon'ity orinasa ity. Efa nisy ny dingana natao mba ho fiaonana teo amin'ny tompon'andraikitra sy ireo voakasika fa mbola tsy nisy valiny raha ny fanambarana hatrany. Mitohatra ihany koa ny fitokonana nataon'ny sindika ny prakidra ny fitsarana manerana Madagasikara amin'izao herinandro vaovao izao. Nampitandrina ary nilazany tsy ho tompon'antoka ny amin'ny tsy firindrany asa manoloana ny fisiana olon-kafa manao ny asan'ny greffier izy ireo raha ny fanambarana nataony androany tetsy Anosy. Anomeratiana sy Tahiriny Aina. Nampiakapeo ny sindika ny prakidra ny fitsarana androany manoloana ny fampidirana olon-kafa mandray ny asan'izy ireo ao anatin'ny fitokonana nataony. Fantikan-dalàna ary tsy azo ekeny zany. Nilaza ny tsy tompon'antoka ny amin'izay zavatra tsy natrehiny sy nosiniavy ny prakidra. Notsipahin'izy ireo mazava ihany koa fa tsy misy manan-kery ny raharaha tsy mandalo teo amin'izy ireo. Dalàna nefa mametraka mazava fa ny akta rehetra ety amin'ny fitsarana dia tokony zahay prakidra ihany no mahazo manatrika sy manao siny azy zay vao manan-kery zany na didim-pitsarana na ankety na inona mandeha dia zay zany no mahatonga an'le zavatra reo hoe ampanaovandrareo olona tsy greffier zany asa fitsarana zay fandikan-dalàna tanteraka izy amin'izao fotoana zao. Zay no teneniko teo tsy tokony fitsarana zay natao hampiatra lalàna indray no manao zavatra tsy ara-dalàna ohatran'izany. Maromaro ny juridiction maromaro ampanaovandrareo an'le izy fa tsy voatanisako eto daholo angambany amin'izao fotoana zao mba hanehoana ny vahoaka zany hoe mandeha ny asa fitsarana dia zavatra tsy ara-dalàna atao. Miantso ny avocat mihitsy zay amin'izao fotoana zao amin'ireny asa hoe tsy natrianay sy tsy nisoniavinay prakidra raha reny satria nul daholo reny zavatra rehetra reny mitrangy reny ary moyen de cassation ihany koa rehefa tonga eny amin'ny resaka cassation zany ny dossier anankiray. Tsy misy manan-kery zany zavatra rehetra zay atao io fa fananina atao fotsiny mba hanehoana amin'ny vahoaka hoe anamarinana ny tenin'Andriamatoa minisitra hoe mandeha ny asa fitsarana. Tsy misy raha mandeha eo anivon'ny fitsarana. Maro ny dingana sy ny antanatohatra efa natao saingy nandamoky zany. Tsy misy ny fahavononana hamany olana fa didy-jadona indray aza no atao amin'ireo mpiasa. Tsy misy fahavononana hamany olana mihitsy izy ireo na ny ministeran'ny fitsarana zany na ny fiadinan'ny repoblika zay efa nandehananay ka vokatra zany dia ahiliny any amin'ny fonction publique sy ny fahefanam-panao lalàna ny fangatahana zay ataonay nefa izy ihany nefa niteny hoe misy ihany ny ampahany azon'ny ministeran'ny justice hovaliana. Tsy manatanteraka an'izany nefa izy ankehitriny fa fanagejana famoretana amin'ny alalan'ny réquisition sy ny menace na sanction pénale ny menace na suspension de solde izany no arangarangany manerana ny nosy amin'ity androany ampiotsina anay izany fa ampitahorana tsy raha matahory isan-karazany zany fa vao maika zany aprehatra ny ambokonay manoloana zany didy-jadona ampiarina aminay izany. Tsy eto Antananarivo ihany fa ny prakidra raha rehetra manerana Anosy no manao sy manohy ny fitokonana. Tsy misy fiafarany zany raha tsy mivaly ny fitakiana hoy ny fanamafisana nataon'izy ireo.
Ivadika amin'ny lafam-baovao afa-tanteraka kosa isika dia aloto be ny rivotra eto Antananarivo atao anatin'ny 3 andro avy raha nambarany avy eo anivon'ny meteo any androany ka mila mitandrina araka izany ny rehetra indrindra fa ny marefo amin'ny mety ho fiantraikany izany eo amin'ny fahasalamana fa ny adiadiny Ando Miaratiana sy Tahiry Aina. Tsy tokony ohatra ny 520 mikrograma isaky ny metatra toratelo isan'andro ny tany fahalotondrivotra ny tanan-dehibe raha ny maridrefy ny sampandrarama ny eran-tany misana ny fahasalamana na ny OMS. Mahatratra avy telo na efatra eny amin'ny fetry io anefa ny fahalotondrivotra eto Antananarivo tato anaty ny andro maromaro zao raha nambara ny meteo sampandrarama misana ny famantarana ny toetry ny andro. Aina ia mafatrany zany ato anatin'ny 3 andro avy. Misy karazany maro ny mety mahatonga ny fahalotondrivotra, eo ny fahalotona biolojika, ny fahalotona simika ary ny fahalotona fizika. Tafiditra ao anatin'izany avokoa ireo setroka avoakan'ny fiara sy ny ozinina, ny fampiasana tsara ka ny tokony ho izy ny fanafody famonoana bibikely ary ny fanaparitahana fako plastika etc. Hitantsika somary misy setroka ohatran'ny zavona tsy mety afaka izay tontolo andro ary rehefa misy fotoana ireo tena manepotra be tena manjavona be tena manepotra be mihitsy. Ny tena mahatonga anazy aloha zaverahantsika malita ny io zany mety hoe vovoka manify le faran'izay manify reny ateraky mety hoe lotona ateraky ny fiara fa izay ny fiara zany efa mandavataona fivezivezen'ny fiara fa ny zava-mahatonga antsika hoe rehefa volana oktobra, septambra, novambra miakatra be noho ny doron-tanety manerana ny nosy mihitsiny. Vao mainka moa eto akaiky ny Antananarivo ohatrany hoe ny fako eo an-dralanitra rehefa misy condition météorologique zany mafepetra mety mampiangona an'ireo dia hitantsika miangona be ireo na reo doro-biriky kely manodidina Antananarivo ireo na doron-tanety rehetra ireo anisan'ny tena faran'izay mampiakatra ny tagna fahalotondrivotra izay iainantsika amin'izao io. Zany hoe misy fotoana izy mahazoazo noho ny hoe rehefa ny fepetra ny atmosfera zany efa misy ohatra misy rivotra dia somary mba misava kokoa izy fa rehefa tsy miato zay dia ohatrany ao anatin'ity 3 andro avy zany zao ina iverina hiakatra indray izy io zany hoe efa hitantsika fa somary manjavonjavo indray izy mbola hiakatra amboniny izy ao anatin'ny 3 andro avy. Tandindondoza mahalonjany fahasalamana ny tsirairay indrindra ireo olona marefo toy ny zaza sy ankizy ary ireo manana olana ara-pisefona. Tsikaritra ho ny mpitsabo fa maro amin'ireo zaza voateraka no efa voan'ny gripa sahady. Mamely ihany koa karazana aretina io ho an'ireo ankizy izay betsaka manantona teo rampitsaboana. Ankoatra ireo mirongatra ny aretina taovam-pisefona, ny aretim-pivalanana sy ny maro hafa. Mila manamafy ny hery fiarovana ny rehetra amin'ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana, maro loko ary miovaova. Tsy misy fisehoana misongadina hoe rehefa ohatra izao dia aretin'ny pollution na ny hoe rivotra maloto fa rehefa tonga eo ilay olona hoe fa maninona ny ohatra zao mafana zao ny andro dia fa maninona zany zareo voan'ny gripa sy ny voan'ny aretin'ny fisefona dia tsy le ny akabeazany koa monko zany le aretina tsy dia tena hoe le rivotra maloto loatra fa ny fiovaovan'le toetrandro ohatrany hoe maraina mangatsiaka be dia ny atoandro mafana be dia izay fiovana izay zany miteraka ihany koa le aretin'ny taovam-pisefona ny tsy fahazakana le toetrandro ohatran'izay dia ny fanafodiny tsy misy afa-tsy ny sakafo ihany zany no ara-dalàna zany rehefa mihinana sakafo tsara izay zany tsotra indrindra azahoana mampiakatra ny hery fiarovana. Tompona andraikitra ny rehetra manoloana ny fahalotondrivotra. Iray amin'ireo voka-dratsy ateraky ny tsy fananjana ny tontolo iainana miseho amin'ny endriny maro ataon'ny olombelona. Miainga avy amin'ny fahatsapatena ny sambatan'olona no ahafana miady amin'izany mba tsy tara ny fahavoazana sy fahampitehana ho an'ireo taranaka ny aoriana. Miaina anaty krizy lalina ary tena mandalo fotoan-tsarotra ny firenena malagasy ankehitriny. Tsy misy anefa ny politika matipaika entin'ny fitondram-panjakana manoloana izay fahantrana lalina mianjady amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Toy izao indrindra ny fanehoan-kevitrareo Ando Miaratiana sy Tahiry Aina. Niova ny fomba fandrafesana ny taham-pahantrana napetraky ny banky iraisam-pirenena. Teo aloha vosikajy-manitra farahidiny ny olona tsy manana ray faingo $2.7 isan'andro tany amin'ny fanombohan'ny taona 2024 tany. Niakatra ho $5.7 na $7,000 isan'andro eo zany. Araka izany dia ireo olona izay mikarama latsaky ny $7,000 ao anatin'ny iray andro dia isan'ireo anatin'ny fahantrana lalina. 770 ny tany fahantrana teto Madagasikara ny taona 2022. Niakatra 770 zany taona 2022.
roa taona tsy aoriana amin'ny taona 2024 izao dia efa tonga hatrany amin'ny 1.20 isanjato izany hoe ny tombo 7 isanjato be izao ny tahan'ny fantrahana teto Madagasikara izay mametraka ny firenena malagasy ho larana fahadimy amin'ireo firenena 10 mantendry indrerantany ho an'ity taona 2024 ity izay norefesina tamin'ny alalan'ny tahany arkarena faobe na ny PIB. Raha momba ny fanjarian-tsakafo larana faefatra erantany ary larana fahatelo aty Afrika amin'ny tahan'ny olona ianjadiany tsy fanjarian-tsakafo i Madagasikara amin'ny taremarika 3.2 isanjato aorian'ny Somalia sy Centrafrika. Hitarafan'izany zavatra iainan'ny malagasy ankehitriny toy ny firoborobony sihatra tsy manara-dalàna indrindra ny tsy fisinasy izay ambety tena ireo olon-tsotra sendranay. Tena ohatry mahatra aloha fieritreretako aloha tena mahatra. Ka eo amin'ilay zavatra atao mihitsy ny tsy hita mihitsy zany hoe inona zany ny tena tsy manana asa zao ny ankabetsahan'ny olona dia ohatrizay zany ny fahitako azy hoe ny olona mahantra fahafantarako anazy dia sahirana ara-pivelomana dia resaka fitadiavam-bola zany. Zay tena miakatra amin'ny vidim-piainana dia sahirana amin'ny malagasy ny asa tsy misy. Tsisy karama ataony zareo dia tsisy hoe mikarama izy zany fa zay azony eny dia tsisy manampy zareo dia izay mahantra ihany Madagasikara satria misy mpangalatra, misy ny tsy mananaza, misy ny katrami izay mampahantra. Tsy nitsahan'ny tontongana ny fiainandray malagasy hatramin'ny andraisan'ny filoha ankehitriny ny fahefana mijanona ambony latabatra fotsiny ireo tetikasa mpampandrosoana nanaovany velorano tamin'ny vahoaka tsy hita izay fahatanterahany aty amin'ny fotoana tsy farana ny fihepitoam-piasany tovomaika na mitondra fifaisana ny zavamisy marary ny ady vilanin'ny isan-tokantrano mitrongo vahoomana misy mihitsy azy ireo tsy manan-kohanina zara raha misy arapaka ny asa tsy misy tsy mahatsabo-teny intsony ny olona ny tsy fandriam-pahalemana mamely sy ny maro hafa profo izany rehetra izany fa miaina anaty krizy lalina ny malagasy ankehitriny kanefa toy ininy ny fitondram-panjakana hodina faniny izany lazaina fa manan-karena arena maro tsy hita pesipeseny Madagasikara kanefa ny mponina ho an'ny mahantra fadiranovana. Mipakatra eny amin'ny asa fampandrosoana ny komina ny tsy fahaloavan-ketra izay ataon'ny olom-pirenena hoy nambarany ben'ny tanàna amin'ny komina Talatamaty. Tsy misy afa-tsy ihany anefa no loharanon mbola tena ahafahana manome ny tamerina-draikitra ho an'ny vahoaka. Sharmanomenjanahary sy Tokra Marolahy. Malaina ny olom-pirenena amin'ny fanatanterana ny adidina eo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna na ny fandoavan-ketra raha ny zavatra hita eny anivon'ny komina Talatamaty. Saika ireo orinasa lehibe avokoa no manao izany ho an'ity komina ity. Tsy fanomezantsiny izany hoy ny ben'ny tanàna saingy tokony ahatsapa-tena ihany ny olom-pirenena na dia hita aza fa sarotra ny fiainana ankehitriny. 520 isanjato ny toan'ny hetra ny hiditra teto amin'ny komina Talatamaty. Isan-taona zay manao eo amin'ny 570 eo mandritra ny taona anankiray. Misy ireny ataoko hoe société reny eto. Reny moa zany ny tena hoe betsaka nahazona ny tao io fa hita fa ny olona majinika dia vitsy ihany no mbola recouvrer amin'izao fa miezaka izay manentana sy mampirisika an'ireo olon'ireo satria amin'ny alalan'ny hetra ny ahafahantsika mampandroso ny komina. Miteraka sakana amin'ny asa fampandrosoana io tranga io ho hiatrany ny nambarany saingy miezaka ny komina mitady fiaraha-miasa amin'ny tsy miankina mba ahafahana manatanteraka ny asa eny ifotony ho an'ny vahoaka. Na amin'ny lafiny rehetrarehetra dia miezaka foana izay mijery ireo partenariat sy ireo mpiara-miasa rehetra mba ahafahana mampandroso. Zava-dehibe voalohany ho amin'ny fampandrosoana dia ny fahaizan'ny ankizy ao anatin'izany komina eto amin'ny firenena izany dia miezaka hatrany izay mijery ireo malala-tanana anatsara sy anavao ireny sekolim-panjakana ireny. Ankoatra ny subvention dia ny hetra no tena hery ny fanodinan-draharaha ho an'ny komina. Miteraka fitarazon'ny asa tokony hosahanina amin'ny fampandrosoana nefa ny tsy fahavitany ny vahoaka io. Isan'ny antony mampalaina ny olona anefa hetra koa anefa etsy andaniny izany ny tsy fahitany mivaingana ny asa vita amin'ny hetra nomeny, ny tsy fian'ny mangarahara ihany koa amin'ny fitantanana izay hetra izay. Na eo aza izany dia manentana ny olom-pirenena rehetra ity olo-mofidy ity mba tsy hanadino ny adidin'ny olom-pirenena io
mba ho ahafahana manome ny tamberina andraikitra. Raha ampitso raha tsy misy ny fiovany indray amin'ny ora farany ny fitsarana ny Nijony ao amin'ny fitsarana ambony any Atsiranana. Tsy aivina fa raha ady tanty ny afara tamin'ny famonjana no nahazo ireo olona 30 niaraka tamin'ny ity farany Taonosy be. Nanohitra ny fivarotana tanindrazana tamin'ny vahiny iny Nijony ka nampiangana ho nanangona fikamanan-jiolahy avy eo ary nahitra amponja enim-bolana sazy miatra. Vahoatsy no nahazo fahafahana vonjy maika tamin'ny orara anenjehana azy io tao amin'ny cour d'appel Diego iny Nidony saingy nolavy fitsarana ambaratonga voalohany izany no ny baiko midina ka no tanana amponja vonjy maika indray. Eo amin'ny pejy ny fahasalamana kosa indray dia 3 hatramin'ny 5 isan-kerinandro ny trangana pesta bubonika misy raha nitatry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tao anatin'ny 3 herinandro no nahitana izay tranga izay ka nanafaingana izany ny doroala sy ny dorotanety izay nanosika ny voalavo ifindra toerana hiakatra tanàna. Tsy aivina fa ao anatin'ny vanim-potoanan'ny pesta isika eto Madagasikara amin'izao ka 2 ny maty ary 4 ireo tranga voatily nanomboka ny volana Aogositra 2024 hatramin'ny androany raha nitatry ny ministera hatrany. Ny vaovao-ny trangam-piarahamonina dia nitrangana firehetana ny ala ao Mahatsara 4 kilometatra miala ny tanànan'ny Mahanoro tokony tamin'ny 7 maraina no nirehitra ny toerana ary tsy mbola voafehatra amin'ny ariva teo no ny fitsokan'ny rivotra mafy loatra. Azo mora mirehitra ireo betsaka ao anaty ala raha ny fantatra ka vao maika manamora ny firehetana. Tsy misy ihany koa moa ny randro manakaiky ny toerana may. Misy firehetana ihany koa moa ao Atsietena, Brickaville, vao ny tranga ny afo dia efa nivondrona ny miady amin'ny afo ao an-toerana ny ekipa ny fitaliavam-paritra Antsiranana, ny cantonnement des eaux et forêts sy ny lehibe ny distrika ny CCO-feu any amin'ny toerana sy ny fokon'olona. Ny trangana aintrano ny maraina teo tetsy amin'ny fokotany Anosato Atsinanana ao amin'ny boriboritany faefatra tsy mbola fantatra mazava moa ny antony ny tarika ny afo raha toa ka tsy misy noraisina intsony ny entana rehetra. Avitra solondehibe sy Andra Kotomalala. Tokony tamin'ny 7 ora maraina tany hoany no ny andony afo teo amin'ity toerana ity. Trano azo taolona miisa 5 no nirehitra raha mbola tsy fantatra ny tena antony nahatonga izany. Tsy nisy azo niraisina intsony ny entana rehetra, kaye, akanjo, taratasy, ny kojakoja ilaina andavanandro rehetra na teo aza ny fifamonjena nataony manodidina. Ny tratran'ny fokon'olona tetỳ manodidina sy ny fiarahamonina zany entana tao amin'ny trano iray ihany. Dia le trano moa zany tsy voapitran zareo satria mafimafy ny gadananay. Dia izay arakaraka ny tratran zareo ihany ny voavonjy fa sisak'izay mahay daholo tsy raisina intsony. Fitaovan'ny mpianatra. Manao antso avy amin'ireo malala-tanana sy ny fitondram-panjakana ireto rabona ireto noho ny vona mahazo azy ireo. Mangataka fanampiana izay ao amin'ny fanjakana sy ny izay malala-tanana fa tena tsisy zavatra azo raisina intsony mihitsy aminay fa tonga dia justa hoe akanjo eny akoditra fotsiny ny fitaovan'ny mpianatra rehetrarehetra mahay daholo. Ny mpianatra koa izao dia mijanona fa tsisy azo atao mihitsy. Dia mba mangataka fanampiana avy amin'ny fanjakana sy izay malala-tanana. Raha ny fanazavana trany dia efa voafehy ny firehetana vao tonga teny an-toerana ny mpamonjy vola. Olana sedraina trano ny fidirana anaty tanàna sy ny fampitaovana eo amin'ny fifehezana ny vona tahaka izao. Ankoatra izany ny fanarahana ny fenitra amin'ny fananganana trano ary ny fitandremana amin'ny resaka fampiasana afo sy herinaratra. Pejy ny fanatanjahantena dia iona amin'ny Liona Teranga ny Senegal raha ampitso ny Ladies Maki 15 ao anatin'ny fifantsanana ny fiadiana ny amboaran'ny Afrika sy ny lalao maneran-tany ho an'ny taona 2024 any Tunisie no anatanterahana ny lalao ho an'ny vondrona C izay nanomboka ny 14 Oktobra teo. Ny sabotsy teo moa ny tonga tany Tunisy renivohitra ny ekipa pirenena malagasy. Tsy aivina fa miray vondrona amin'ny Ladies Maki Senegal sy Tunisie. Tamin'ny andro voalohany lavy ny Tunisie tamin'ny isa 27 i Senegal. Ireo ekipa mitana laharana voalohany isaky ny vondrona no miona amina ekipa hafa ka ny mpandresy ao amin'ny vondrona D no iona amin'ny vondrona C amin'ny lalao manasadalana. Ny paritaka tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ny mahakasika ny ramatoa Bao Florine Gentillesse 30 taona ny tenany, mpanoratra ary 20 taona nanaovana izany. Zaraina aminao ato anatin'ity fanadihadiana fohy ity ny momba azy. Ravorazafy Mahenina sy Manora Andriamalala.
3 taona i Ramatoba Florine Gentillesse ankehitriny, mipetra-drery any Manakambahiny ary mpangataka manodidina ny Tsimbazaza izy. Avy amin'ny tonga atsimo izy ary mpanoratra, navita nanoratra boky maromaro saingy mila tosika amin'ny fahamoana izany. Toy izao ary ny sombony amin'ny tononkalo vahiny nataony. Interview. Tsy izay ihany fa tia mandrato fahalalana ihany koa i Ramatoba Florine Gentillesse. Hentsy-enjery zao ny fandaharana amin'ny RFI. Que pourrais-je faire en ce monde de lutte? Me mettre en face ou prendre la fuite? Je suis fatiguée, vraiment lasse. La douleur m'étouffe ainsi la souffrance. Je tourne à loin, à droite et à gauche pour me faire sortir de cette boue mouvante. Je plains, je crie, personne ne m'entend. Qui pourra me sauver, me tendre le bras? Après tant de lutte et tant de courage, après tant d'angoisse et tant de souffrance, je suis à présent sorti vainqueur de cette lutte sanguinaire. C'était une lutte sans merci, entre la mort et la vie. De quitter sans issue, loin de toi sans abri. Je vous remercie, mon Dieu sauveur. Je vous donne l'honneur à cœur ouvert. Tous mes espoirs et mon prochain, je les pose tous au creux de vos mains. 18h en temps universel, 20h à Paris, 17h à Paris, 20h à Madagascar. Programme, émission, journaliste de l'RFI. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur notre antenne, par satellite, par le câble, en onde courte, en onde moyenne. Et puis vous sur l'internet www.rfi.fr pour connaître nos fréquences, rfi.fr. Océanie, Asie, Afrique, Europe. RFI vous parle en 20 langues en toute diversité. RFI là-bas, RFI ici. RFI, la radio du monde. Programme, émission, journaliste de l'RFI. RFI Matin, Afrique Matin, Sébastien Gédor, Céline Baïdalcourt. RFI Afrique, Kassango Moïma Mbayamba, commandant Wakamanda, Moussa Kaka à Yemen. Le journal Hassan Diop. Appel par correspondance Juan Gomez, 33 1 92 64 40. Actualité du centre documentaire pédagogique, la danse des mots, Yves Omar. Ny vavao iray sampirenena dia distrika roa any Uganda no nahiboky ny fanjakana any an-toerana nanomboka ny sabotsy teo vokatry ny fiparitahany aretina Ebola. Nanao ny angom-baovao ary Ravirazafy Mahena sy Manora Andriamalala. Tsy mahazo mivoaka ny faritra misy azy ireo olona ao anatin'ireo distrika roa ahitana tsimokaretina Ebola any Uganda izay any Mubende sy Kasanda. Etsy ankilany tsy mahazo miditra ao amin'ireo toerana roa voatondro ireo ihany koa ny avy aty ivelany mba hisorohana ny fiparitahany aretina ho ny filoham-pirenena Ougandais Yoweri Museveni. Miatra ihany koa ny couvre-feu na tsy fahafahana mivoaka, mikatona ny tsena ary ny fiangonana mandritra ndraiky amin'ny 20 andro. Ho mafy noho izany ny fanaraha-maso, indrindra ireo fianakaviana manana maty, mitondra razana voan'ny Ebola antsokosoko mifindra faritra ka manamora ny fiparitahany. Ankoatra ny olona nefa, misy fiatraikany goavana amin'ny toe-karena sy ny vizahan-tany ihany koa ny aretina Ebola. Raha tsy voafehy izany, ahina hiparitaka any amin'ireo firenena ivelan'ny Uganda ohatra ny filoha Museveni. Hatreto, olona 27 no fantatra fa nifanerasera tamina marary ka nisy tamin'ireo no natoka-monina ny afa-tsaboana ny antranony. Ankoatra izay, atao fitiliana ihany koa ireo maty, indrindra fa avy amin'ny faritra Mubende sy Kasanda. Nanamafy mitompony andraikitra fa voafehy ny aretina Kampala renivohitra, taoriana ahitana trangany isa 2. Nanome toromarika ihany koa ny filoham-pirenena fa tsy mahazo mandray marary intsony ireo mpitsabo nentim-paharazana. Fonja avy hatrany kosa no miandry ireo tsy manaiky torolalana na iza na iza. Tapitra ny fampalalam-baovao tamin'ity ality mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ireto ary ny fandaharana ho arahana rehefa avy eo ary ny fampalalam-baovao taky ny mahazatra ny fandaharana ahoana marina na orin'izay kosa no narahantsika ny Global News. Orin'ny Global News no narahantsika ny fandaharana dinika resaka makasika ny lafy ny fampianarana. Orin'izay ary no narahantsika ny horonan-tsary l'esprit s'amuse. Ny tena kosa dia ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsindray toboka.